fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifarina lehibe indray raha sy nababalany no ianona amintsika amin'izao fotoana izao. Fa albenay tena fa mianao aminao eto androany ary dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga miaraka aminay eto indray amin'ity androany ity. Ny fiadanana tompo aneho amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity raha tsy nabavy manara. Raha androany anao vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tonga soa ianao miarabanao ampifaliana be mihitsy izay ary miteny aminao koa manao hoe tonga soa ary dia maharitatra amin'ny farany fa tsy mba kisendrasendra koa zao ahatongavanao eto izao fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia maharitatra amin'ny farany tahiny tompo Andriamanitra manakrepasaona malifity anao amin'ny fotoana izay mety laninao tsy very akory fa laninao iarahanao aminay eto androany. Za koa matoko fa raha tonga eto anao androany tsy ho tonga eto hakiviana akory ianao fa tonga eto hampaherezina. Ny ten'Andriamanitra ny hampahery anao hanasitrana anao hamoky anao hanaretaheta anao hamaly izay mety fanontaniana tsy voavalinao eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra ny hamaly an'izany aminao androany. Halleloia. Ka dia fahety dia maharitatra amin'ny farany fa misy olona any ananonanany maniry an'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba afaka manao an'izany fa ianao kosa amin'izao alina izao dia mety tia amin'ny fandarona farany mety hitanao alohan'ny andehananao atory dia aratory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary ary fo amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Tahiny tompo dia tonga soa. Androany tonga voalohany tamintsika teto androany niditra teto dia raha nabavintsika Erika. Erika Rakta vao France moa niditra voalohany teto androany ka omena azy tsy ho drano mba tsy Sylvie indray aloha androany fa Erika indray zany no eto androany. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:7 andininy 7:10 nitsotra menan'ny Erika androany. Isaia 43:13 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy eny hatramin'izany andro zany izany ho izy ary tsy misy marombaka amin'ny tanako miasa ka iza moa no mahasaka anay izany. Alleluia, amen. Dia matoky sy mino fa hiasa tokoa ny fiainanao Andriamanitra tsisy asakana. Tsy asan'Andriamanitra tsy azo sakanana zany izy eo amin'ny fiainanao raha nabavy Erika ka dia raha iso ampifaliana izany tsotra amin'izany. Alleluia. Erika Raka iravanareo aloha za Erika Raka de France Akikilonga France Tina Sirikoko Chine Tina Rakotoarzaka France Erika Raka tonga soa Serina Rosemina France Razana Monique Koweït Mbutsilda Koweït Lantonirina Botinavao Liban Tina Rakotoarzaka efa narapaiko teo dia tonga soa i Andoandry France Kodaleoni Koweït
razana Sylvie Koweït mampionina France Geneviève-Andriamananjara France Nambiny Tsomakirina Koweït Myriam Andriamalala Madagasikara Marie Joe États-Unis Lovritina France Jesosy Mierky Ama Koweït Lovritina France efa andinako teo Antanina Malisardine Madagasikara tonga soa Mario Lali Koweït Eliza Tsiala Koweït tonga soa daholo nareo I Maria Aiza efa hitako toetrany taloloha teo fa raha mba hampasivona kely aiza moa misy anao fa ohatrany tsy tadidy tso fa le anarina aloha tsy vaovao amiko Tsiry Amboaramiel France ao ihany koa I Kada Kamalala Sessène France Angèle Pagès France Salila Vaingo Madagasikara Felana Rakoto France Marie Hortensine Koweït Artisanat de Madagascar France Itody Raoulso France Marie Hortensine Koweït Tongasoa Sandola Koweït Andrina Suzelle Suisse Tongasoa daholo isika rehetra Asany Apôstôly Rahalahana io Madagasikara Alléluia sisy orana erika dia tahiny tompo raha iso-pifaliana natao anao zany faly mahita anareo miloha zatra rehetra aloha andolotsika hivavaka andolotsika hivavaka ametraka ny fotoana eo ampilatan'Andriamanitra ka andao ampandrosoantsika ny anabavintsika zoko felana rakoto izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana androany tahiny tompo ary felana rakoto anao avy hatrany ny fitenenana Andriamanitro mbola misaotra anao indray zay ary mame voninahitra anao mbola tratran'izao alina izao indray zay mbola ahafahanay manao zao fandaharana izao misaotra anao Jesosy satria no mifamindraponao mbola tsy nalanindritranay ary firifiry moa Jesosy no mba naniry te hatratra zao alina izao kanefa mety tsy natratra an'izany fa zahay reto Andriamanitra dia velona trapamonjena nahazo famindrapo-sy famelan-keloka avy aminao ka dia tanterao eto ny teninao Andriamanitra manao hoe na aiza haingona nirona telo amin'ny anarako dia voany efa mihoatra noho izany zay Andriamanitra ka matoky sy mino fa manatrika eto ianao meteza ary ianao Jesosy anatrika izao fotoana izao ka ny asany devoly sy ny fanelingelenana mitondra tsy fatohana dia roana amin'ny anarany Jesosy tompony sabata tsy anakery eto amin'ity fandaharana ity maro ny tokantrano maniry sy mangeta eto izao fandaharana izao Andriamanitro ka dia aro fatratra ny fifandraisanay aminy ho tahisahady ny mpanomponao izay hitory sy hizara ny teninao Andriamanitra satria ny teninao dia fanasitranana ny teninao dia fandresen-dahatra ary ny teninao dia anotsiana izay diso dia ao koa Jesosy pastera izay amelabelatra ny teninao ianao ny ametraka ny teny ao am-bavany mba tsy hisy diso ny ambarany fa ny teninao rery ihany dia rakofony fanahy masinao izy Jesosy ahafahany mizary izany mamelabelatra izany teninao izany jereo amin'ny fomba manokana sahady ihany koa Jesosy ny mpiaino mba aharitra sy handray ny amin'izao teninao izao isy ny horesy lahatra na dia teny ray mbava-monjy aza isy koa ny azo hery amin'ny alalan'izao fotoana izao Andriamanitra dia tahio ihany koa ny vavaka izay asandratra ho an'ny firenena mba azon'ny vahoakanao ny famelan-keloka sy ny famindrapo Andriamanitra ka mba hiada-pinahitra izany firenena izany dia apetrako feno am-pelantananao izany vavaka izany ho voninahitra ny anaranao rery ihany amen. Alléluia mankasitraka indrindra anyzoky fialanarakotsika eto anatin'izay vavaka izay nentiny tamintsika teto androany izay Andriamanitra manankelopasorona ane Alléluia amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Alléluia ity amboalohany dia manao filazana so sanatria tapaka indray ny farany fandarantsika na sanatria misy fatapahana rapitso dia manao teny roa ihany ahako
mety isy ny fandarana mety tsy isy satria dia voahiraka amita asany alavidavitra indray rapitso ka tsy haiko na ho tafaverina raha-potoana eo koa moa no mety ho arerahana dia manao teny anankiroa ihany teny roa ho amin'ny rapitso zay zany ny filazandraha izy moa izy filazandraha foana isan'andro alleloia naotsika eno hira naotsika elahelitsika sanao ny tihiry ty atsarovana andro sabata indray mandeha zay tihiry ty fidy rahantsika tato manakoako tato izy ty da amin'izany fotoana zany dia nitsotraniko amin'ny rehetrarehetra androany dia mpandresy daholo any antsika rehetrarehetra anaty tena aka baiboly dia akatoerana tsara fa eno hira avy hatranytsika ka dia menofinaritra daholo ary lalahy sy anavavy-malala dia refosika niditra ny tenin'Andriamanitra zay hoentiny ranavavitsika Roseminany hitondra tenin'Andriamanitra androany tombositra daholo misaotra anareo fandraisana anjara ndao ary It's
Alleloia, nisy tao manataontsika ny riny tato afinaritra souvenir be mihitsy ny riny. Alleloia, tsika moa dia olona miaino anatin'ny nira mahafinaritra be foana ny riny. Etoparitsika rehetrarehetra eny tenin'Andriamanitra, tsika tenin'Andriamanitra androany navavintsika Rose Minano hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Aorian'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny dia miverina eto ihany ny tena koa mamelabelatra tahaka ny mahazatra ihany. Alleloia. Ndao hoe laba olona indray tsika aloha ary ran'olo sy olga koety ngamba raha tsy diso bertsava koety fampirazana kadapa koety tonga soa daholo nareo ary ty zanay de Madagasikara France efa narabaiko teo toditsy Jesosy mandrakizay Allemagne efa narabaiko teo Marizô États-Unis même manambotso France $100 Koety. Halleluia. Ao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia ndao ampandrosotsika ny nanambavitsika Rose Mina hitondratsika naty tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra entiny dia miverina eto ihany ny tena koa mahamelabelatra ny tenin'Andriamanitra dia marita daholo ary isika Rose Mina anao ny fitenenana. Pastera tahiny tompo sika rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany satria mbola tonga eto atsika dia noho ny avy aminy noho ny fitahiny noho ny famindrapony dia apetratsika ampelantanana izao teny hoentina eto izao ary entiko fahasoavana tonga ato anatiko izany fitondrana ny tenin'Andriamanitra izany nozaraiko aminareo eto dia nakasitraka pastera manome fitenenana ato anatin'ny fandarana vavaka fiambenana Jesosy ny amaly fitisahady. Ndao sara tsika hijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 4:4 fohifohy izy ty ry havana fa dia ho ataotsika ho sakafon'ny fanahintsika entina atoran'ny alina. Dia jerentsika ao amin'ny ohabolana 4:4 akiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Alleluia. Ry havana, tsara ny manam-ponoana amin'izany teny izany satria raha hitantsika raha mandinika isika raha mijery zavatra anankiray isika dia velom-panontaniana hoe fa maninona dia izay indrindra no entintsika ampahirezana ny tenantsika anio amin'ny fotoana mahasarotra antsika ireny dia ndao apetratsika eto ny fanontaniana hoe fa maninona no tahaka izao, fa maninona no tonga amiko izao, fa maninona no sahirana ny fanahiko amin'izao, fa maninona no nahita zavatra mahafinaritra zany io. Matetika ireny zavatra mahafinaritra ireny dia tsy ahitantsika fanontaniana izany fa ny zavatra sarotra ihany matetika no afaka anontaniantsika ny tenantsika. Dia aiza manalavitra fieritreretana ry havana raha tonga sy tojo amin'ny zavatra manahirana sy mampingaingaina ny lohanao. Raiso ny tanana ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fanomponao an'Andriamanitra, ny fiantsonao an'Andriamanitra, ny fanomezanao ny voninahitra an'Andriamanitra ary tena hoe ankino ao am-ponao ny fitiavanao an'Andriamanitra izany fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Andriamanitra dia nanome teny izao ao amin'ny Jaona 2:4-10. Jaona 2:4-10. Akiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy ary izao no nambarany. Toizantsika kely le izy azafady. Ary izao no nambarany
fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Ry havana, ny fiainana dia zavatra nataon'Andriamanitra araka izany ohabolana hitantsika teo izany ary misy antony. Ny fiainantsika io dia misy antony avokoa izay zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika. Dia ny hevitra tsara indrindra amin'izany dia ny fiainonao ny feon'Andriamanitra ao anatinao ary tadiavina ihany koa izany fa tsy tonga foana tahaka izao. Ary fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota ry havana, fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany foana ka tsy mahakazikazy akory izany ratsy izany. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra koa isika ary izao tontolo izao dia mipetraka eo amin'ny ratsy avokoa matetika. Ary fantatsika ihany koa fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina ihany koa mba ho fantatsika ilay fahamarinana ary isika ao amin'ilay marina. Dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany izany. Izany no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Izany no nahatonga an'Andriamanitra nanao ny zavadrehetra misy ny antony avokoa. Koa raha olombelona atsika dia nisy famonjena lehibe nomeny atsika noho ny fahotantsika raha nanota isika. Dia ilay Jesosy zanany, ilay mpamonjy atsika, mpanafaka atsika ary fanantenana ho atsika fa ahazo famindrapo avy amin'Andriamanitra atsika raha tsy mahatandrina ny sitrapony. Dia betsaka ny zavatra mety mahatsotoana ary mahatonga fahotanana hoe mahavelo-panontaniana araka ny tenintsika amboalohany teo hoe fanahoana dia amin'ny faharatsiana ireny matetika ireny valiny teny avy amin'ny fanontaniana ireny. Fa matetika itsika dia indraindray tena hoe mahita hoe faharatsiana ny zavatra ametrahana fanontaniana ireny. Dia andao tsy eritreritra zavatra ratsy rehefa velom-panontaniana ny tenanao anao hoe fanahoana, fananinona loatra, za mpanomponao Andriamanitra no mbola misy an'izao. Dia andao tsy menimenina fa Andriamanitra io dia mahay zavatra ho atsika. Dia miezaka manao ny fahamarinana, miezaka manao izay mety sy miantso ny anarany mandrakariva, miankoaka eo anatrehany mandrakariva, mitady izay zavatra kasainy fo sy fanahinao anao dia ahita valim-potoa avy amin'Andriamanitra. Ary na inona no angatahantsika amin'ny fotoana rehetra izay anontaniantsika ny tenantsika sy izay mampangetaheta-tsika an'Andriamanitra dia ho raisintsika amin'ny fitiavana izany satria mitandrina ny sitrapony isika dia manao izay fankasitrahana ho azy ny didiny mandray ny nanao ny didiny dia mahita valim-pitahiana avy amin'Andriamanitra atsika amin'ny fotoana rehetra mahasarotra atsika ireny. Dia aiza diso be fanontaniana loatra indraindray isika amin'Andriamanitra fa misy antony avokoa ireny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra atsika ireny. Dia ny fehiny teny dia hoe mitaloha amin'Andriamanitra foana, mangataha izay zavatra ireny fonao ary mibebara raha sendra tsapanao fa hoe misy tsy mety nataonao teo anatrehany dia hitanao fa hamaly fitianao izany Jehovah-Andriamanitra izany. Izy ilay raintsika tiantsika ne Jehovah-Andriamanitra raintsika iny ary i Jesosy dia zanany mpanafaka atsika ao anatin'ny lalina. Raha sendra hoe tena tafalatsaka ao anatin'ny lalina ny fiainanao, ny fonao dia
miantsoan'i Jesosy foana fa hisambotra anao izy, anintona ny tananao ao anatin'ny fotaka, dia hitanao fa ahita fahafahana sy fanafahana famindrapo ianao. Ary tsara tadiditsika fa tsara ny mahatsindry fo noho ny mahery, izay mihitsy ny ry havana tokony ananantsika ihany koa. Jerentsika moa no abolana faharoa amby telopolo, andininy faharoa amby telopolo amin'ny andininy fahaenina amby folo ihany ity, dia jerentsika io tsara ny mahatsindry fo noho ny mahery, ary izay mahazaka ny fanahy noho izay mahafaboninahitra azy. Izay akory havana, ilayntsika izany fahatsindrim-po izany dia tsy hoe mahery foana no tadiavintsika, fa ny fahafahantsika, fahalalantsika mahatsindry ny fontsika io koa dia zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ary izay mahazaka ny fanahy mahafaboninahitra izany koa dia zava-dehibe koa izany dia aoka isika samy heritreritra ny fitiavana an'Andriamanitra, ny zavatra ny asa atao rehetra tokony atao eo anatrehan'Andriamanitra, dia ilay fitiavana azy sy ny fanaovana ny fahamarinana eo anatrehany. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fiadanan'i Jesosy anie ho tanteraka amintsika tsirairay avy, satria manana finoana isika fa misy valiny avokoa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Aleloia. Dia averintsika amin'ny Jehovahandriamanitsika ny voninahitra, ary isaorantsika Jesosy amin'ny fanolorany tena ao antsika sy nanavotany antsika tamin'ny fotoana rehetra izay nilaintsika azy. Dia mahereza daholo tahiny Jesosy. Halleluia. Mankasitraka indrindra iny tompo mankasitraka ranavavy Rozimina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Andriamanitra manakiraka soavana maly fitianao, ary dia mitombosa dia mitombo soavana hatrany hatrany. Vita indray aloha ny anjaranao dia isaorantsika an'Andriamanitra tokoa izany. Misaotra betsaka. Halleluia. Verset anankitelo teo moa no nijeren'ny zokintsika Rozimina, fa za kosa androany nifantoka amina verset anankiray tamin'ireo izay nentiny entiko any anaty nitondrako ny famelabelarana androany. Raha misy mbola tsy narabaiko aloha dia arabaiko. Je m'appelle André Mananjara, eto France, izay koa mbola tsy voarabako tao. Anitra Corinne, Alléluia, reny zanak'Iralahy, Tery Ralobenja. Izy moa misy any Anitra Corinne, ohatran'ny adintsika nanontany maly. Izy moa misy anao raha mba tianay raha mba azo fantarina dia amin'izay mba fantatro hoe aiza moa izany no misy anao. Itody Raonosoa eto France, Tongasoa fambeazana fitahina, Anitra Clarisse eto ao Madagasikara. Zamina Camarade Jesosy eto France, mpalasany à Madagasikara izy izao any avarabaratry Madagasikara any. Bon séjour nareo, bonne vacances Zamina. Erika Raka eto France, Raonosoa Olgava narabaiko teo. Soameva mbola tsy narabaiko teo eto France. Tahiny Jesosy. Alléluia. Misaotra antsika rehetrarehetra mankasitraka ny mpandray anjara, fa dia mampahery anjara tokoa ny fampaherezana izay ataontsika. Alléluia. Sady si j'adore ihany aloha fa aty amiko aty mahanelana mihitsy ty Facebook ty ngera na fa dia tapatapaka matetika. Si vous j'adore kely aloha indray fa tapatapaka ny fandarantsika raha mba mety aminareo. Misaotra indrindra. Alléluia. Ifantoka amina mitay tompy ty Rakoto Arzaka. Ifantoka amina verset anankiray izay nentan-dranabavintsika teo teny eo amin'ny obolona toko fahaenina ambin'ny folo no tena tiako ampaherezanareo androany. Obolona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaefatra. Vakiko aminaran'i Jesosy manao hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Tapany voalohany ihany no jerentsika androany. Hoy ny tena loatra, ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia misy antony avokoa. Halleluia. Ninona zany zavatra nataon'i Jehova ry havako dia misy antony avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Tsisy tsy misy antony. Nataon'olombelona ary tsy haiko narana mba ohatra anahy. Zahako rehefa mba tsisy atao iny
dia mandinika misy zatra ray ohatra eo an'loko mika ohatra hiteny iaho hoe ohatra ty izy o misy télécommande ty dia mandinidinika an'ity ohatsy hoe misy anto mihitsy na dia ny forme an'io natao ohatran'io ary dia ty mbola hitazomana lesy amin'ny tanana maninona ty a manifinify a dia ty vodiny ity somary matevitevina dia maninona zao loatra n'io ny angetany tony misy ingénieur daholo nanao antony antony tsy natotao azy fa ingénieur daholo nanao ary isaky ny zavatra anankiray hitantsika io isaky io zavatra ray hitantsika rehetrarehetra io dia ny diniany nanao azy hoe misy antony nanaovana azy io ohatran'io hitanao formana tômôbila reny formana tômôbila iny a misy antony misy ary raha jerentsika ny tômôbila dia nareo zao mieritreritra hoe any aérodynamisme zany hoe le tena le fahafahan'le tômôbila misosa anatin'ny tsy manohatra rivotra dia tsika zao mieritreritra ny lohany kely hoe matsokitsoko loha dia vodiny ngeza raha jerenao avy any ambony tômôbila dia ny lohany somary ngeza dia makany ariana izy a somary kely indray ny aneriana rehetrarehetra iny zany zao misy antony daholo efa nanao zao ny olona taloha dia ngeza efa nisy zavatra natao daholo na io telefonitsika io ary dia metsara foana le izy a dia misy efa mivoaka eo fa misy afa mivoaka indray dia le faharoa mivoaka iny a any tsika rehefa vidy tômôbila rehefa vidy tômôbila ianao dia voavoaka le vaovao iny dia miandrasa kely aloha zao malaza be zao mivoaka sady tômôbila mora vidy no mitobaka be reny Dacia reny fa jerenareo ny modelana Dacia zao tsika izay vidy tômôbila ao anatin'ny fotoana fohy dia misy sady mivoaka aloha ny ray vaovao a dia afaka ray taona sy tapany roa taona mivoaka ny ao aorian'iny mitovitovy amin'iny ihany fa misy zavatra raha tsara iny avy zany hoe le zay rehetra mikianina tao amin'ilay voalohany a dia natao tamin'ilay faharoa dia mahazo tombony le vidiny miandry kely ny zavatra rehetra zany nataon'ny olombelona dia tena misy dikany daholo inona koa le ohatra be dia be rehefa mahita zavatra dia mandinika nefa dia misy antony daholo ny antony nanaovana an'ireny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny kely indrindra ohatra ty zao misy souris dia maninona no boribory kely ohatran'io izy dia efa izy hoe fa nataony amin'ny tanana mihitsy dia mety amin'ny tanana hoe tazomin'ny tanana kely ato dia reto no manaposiposy tia manodikodina misy tena afa vita étude ny an'olombelona ary zany maika fa ny an'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra nataony tseo dia samy misy antony avokoa na dia io lohantsika io ary jerentsika maninona ny vavany anankiray dia sofina roa dia satria tsara mihaino kokoa no miteny fa raha miteny ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra no ny mihaino tsy zany rehefa eo amin'Andriamanitra mihaino ny tsara kokoa mihaino kokoa no ny miteny kokoa dia raha ihany ny vavy fa raha misy vavy ety dia misy vavy ety samy hafa ny zavatra teny ireo miteny foana fa ny sofina kosa natao anankiroa dia maheno tsara ianao mandray tsara ianao halleloia misy antony avokoa zany ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra maninona no amin'ny alina volana dia amin'ny atoandro masoandro dia satria amin'ny atoandro ilaina ny mazava sy ny hafanana amin'ny alina ilaina ny hazavana fa tsy dia mila hafanana firy dia manao rendez-vous mihitsy ny volana sy ny kitany rehefa tonga amin'izao lera tonga dia lasa indray ianao a ianao mba miara mivoaka aminao le kitany ireny a satria tsy ampy ny hazavana entin'ilay volana dia lasa misy kitana halleloia mahafinaritra dia misy rivotra zao iainantsika nefa tsisy rivotra mifofofofo tsy herinao mihitsy misy rivotra mitsoka eto nefa za miaina fantatro zany fa misy rivotra halleloia mahafinaritra Jehovah ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa ary tsy vitany misy antony avokoa fa tsara avokoa halleloia tsara daholo ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ary androany hampianatra anao an'izany hoe ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika
ka raha mbola andriamanitra koa manao azy eny ry havana na dia atoke any amin'ny resaka fahoriana azy dia afaka mbola mahita foantsika hoe tsara raha fantatritsika andriamanitra. Ary ny olona tena mahafantatra an'andriamanitra mahafinaritra be an'aly irany nosoratany mpanoratra Rado Georges Andriamanantena izay anisan'ny mpanoratra tena ankafiziko tena mahafinaritra ny asa soratra ilay hira ilay hoe azabelalala niantoninanao azabelalala izy ny antony anaovanao ny ariva ny ariva mamanala zay ko toy an'izy ary ireo maraina vao zay le hira tena tsy ho takatry ny saiko tokoa izy zay alahatra ao tsy takatry ny sainy fa nefa ny zava-mahafinaritra mety tsy tsara aminao androany iny fa rehefa ozy fotsiny le hira hoe aoka atoky anao ao ambadikiny dia hitanao mihitsy hoe misy antony avokoa my zavatra rehetra ary tsara na dia atoke ao anatin'ny zavatra miseho ary ndao hijery tantara anankiray mantsika androany ijery tantarany Davida moa dia mora angalana lesona foana ny fiainana raha ka lesona tsika dia amin'ny Davida foana tsika niaka ny Davida ry havana na dia ataoko azy hoe fahoriana no miseho teo amin'ny fiainany zavatra mafy mbola hitany Davida foana fa tsara andriamanitra. Davida nanolotra ny salamo 5:1 salamo abidi ny fankalazana lalàn'Andriamanitra anisan'ny tena tia lalànan'Andriamanitra i Davida. Ary nakamamy avakilo salamo 119 raha mbola tsy mety tonga aminao rehefa fitiavana mitandrina didin'Andriamanitra dia vakeo salamo 119 nataony Davida misy hatramin'ny 9:7 resaka fitiavana didin'Andriamanitra fotsiny. Donc antsika atao tsara mety connexion eny no tsy mety ngamba fa ty mbola tsy tapaka aloha fa sujet atao ray aloha na zany fa misy signal tapaka misy signal tapaka tajo tapaka ny aty amiko salamo 5:1 donc efa kitsika anaran'ny Jesosy manao hoe Jehova efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalana fa matoky ny didinao fony tsy mbola azo pahoriana dia naniasy fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao sady tsara ianao ny mpanao ny tsara ampianaro any didinao namoron-dainga amelezana any préare ny foko amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao matavy taka ny menaka ny fony fa za kosa dia ny lalànao no iravorafoko soa ihany anam-pahoriana mba hianarako ny didinao ny lalàna ny vavanao no mahatsara mihoatra no ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Ny Davida ry havana na dia any anatin'ny fahoriana tsapany ny fahoriana ny ainany mbola ozy ihany Davida hoe soa anam-pahoriana sisy na dia le fahoriana iny azy dia mbola nisy antony ary ny tenen'i Davida fa sady tsara ianao ny mpanao ny tsara nisy zavatra ataon'Andriamanitra zany dia zao na dia ataoko aza hoe fahoriana fa mbola ao ambadika zany Davida mbola miteny hoe soa nampahoriana misaotra anao anam-pahoriana iza ny olona afaka hisaotra an'Andriamanitra ahita an'izany fahoriana izany ho tsara raha tsy ny olona matoky fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa ary izy dia miara-mandeha amin'Andriamanitra ary izy ny anaovan'Andriamanitra n'ireo zavatra zao io tantara io atoka Davida ny tenany io soa ozy izy soa ihany nampahoriana mba hianarako ny didinao. Jery ten'Andriamanitra ny amin'ny Samuela faharoa toko 12 teto dia nisy fahoriana nitranga ny fiainan'i Davida ny fahoriana
mavy hoe anitra korinina teo hoe aizy anitra korinina zao raha mba voasoratra ao ambonimbony ao fa te hifankafantatra aminao zay hoe aiza moa zany zao misy hoe mba tononona rehefa manonona hoe manamby tsoa ty France Beltsamany Koweït i Thierry Albert ty France zay zany anitra korinina raha tsy mahadiso raha azo fatana teo amin'ny fiainany Davida betsaka ny zavatra nianatra teo amin'ny fiainany misy mpiara-miady misy miaramila ny lavy teny aminady misy be dia be ny zavatra nysitreto amin'ny fiainany Davida fa anisan'ny fahoriana ray tena saika tsy zakany Davida sy nampahelo azy loatra dia nahafatesan'ilay zanany vo mbola kely vo teraka kelikely tena navesatra tamin'ny Davida io ary io mihitsy nefany anisan'ny nivetesan'ny Davida n'izany Salamo 110 manomboka amin'ny andininy tana azafady fa tsy hitako a za tana mery mandroso hitakany le commentaire io fa neveripe azavelalala dia avekeo pira le azavelalala misy pira korale za tana eo zatra le za mtfako misotra betsaka anitra korinina da mitombo aiza Madagasikara moa zay mery mandroso zay fa ohatriny hoe anivato ohatriny le mitsofoka any amin'ny kirokofara moa zay mery mandroso zay raha tsy diso dia tapaka kely ny tiako tenenina anisan'ny fahoriana vesatra niza tamin'ny Davida teo amin'ny fiainany ity ao amin'ny Salamo Samuel faharoa faharoa folo ity zao ny zavatra nitranga raha ho afoizina fa tsy vakiana manontolo Davida zany any amin'ny Samuel faharoa faharoa folo any dia ny faharoa any dia zao ny zavatra nitranga efa lasa mpanjaka amin'izay Davida dia efa niadana Davida hitanao hoe Salamo 110 miteny Davida ao manao hoe ao izy amin'ny andininy fito amby folo fony tsy mbola azo pahoriana dia naniasi zany hoe no ny azo pahoriana izy zany dia naninona amin'izay tsy naniasi fa ozy hoe fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao zany hoe mba nafahany Davida nitandrina n'le teny zany dia tonga le fahoriana ve ratsy sa tsara ratsy ny fahoriana fa ndray tsika mba hijery lafy tsarany zany fahoriana navesatra niaritra tamin'ny Davida zany zao zatra tranga lasa mpanjaka Davida dia niadana vitatra hoe zany any anaty zoy vitatra hoe zany tsy nisy sakafo lamina amin'ny fiainana mpanjaka hatreny an-tampon-doha volamena hatreny amin'ny lalan-kaleo amin'ny lapo ao tapirozy lamina any amin'ny kirokofara izay mantsy efa tsy dia lavitra nandafy any zany hoe hivato halleloia dia nitiako lazaina hoe lamina amin'izay izy tadidiny any amin'ny Salamo fa 110 hoe fony tsy mbola azo fahoriana dia naniasi aizy Davida tanaty fahoriana taloha zany nenjeh an'izao fahavalo rehetrarehetra zao nifikitra tamin'i Jehovah izy fa teto amin'izay milamina tsisy mahory te misotro ranom-boaloboka te misotro te hinana bonga-mbendanitra dia mihinana te hinana hena matavy dia manondro ondrina ombina osy ray volona fotsiny milamina fiainana teto tsy nandeha niady Davida fa nijanona tao andapa Samuel faharoa faharoa 1 ary noerivetra dia niara tao am-pandriny Davida avy nanao siesta zany niara tao am-pandriny Davida ka nitsangatsangana teo an-tapon'ny lapo ary raha teo izy dia natazana vehivavy mandro ary vehivavy dia tsara tarehy mahate hijery ary Davida dia aniraka ny taniny amin'ny vehivavy ary nisy nanao taminy hoe tsino mba ny Batseba zanaka vavin'ny Eliam sady vadin'ny Oria ity ary Davida niraka olona ka napaka azy ary tonga tao amin'izy ka nandriny ary raha vehivavy nanamasina ny tena no afaka tamin'ny fahalotony dia nohitany an-tranony ary nanananaka raha vehivavy ka naniraka ilaza tamin'ny Davida hoe manananaka aho nijangajangan'ny Davida zany ity vehivavy ity vadin'olona dia nametraka tantara misy tantara nipetraka dia bevoka raha vehivavy
farisahirany garainy satria raha vehivavy tiany izy amony tsy ho tia zanaka fa misy an'ilay vadiny manelingilina de anao vatavia teti-dratsy io vadiny io de novonoiny atsokosoko novonoiny atsokosoko nalefa ny tany anaty ady a de nirahany nalefasany taratasy ny mpitaritafiky a lefasany aloha any io ataovy maty ny anaty ady any io de maty tokoa raha lehilahy de nampiakariny Davida ny vadiny nangalatra zany Davida teo na angalabady zany Davida teo fa tsy napakabady de zao Jehovah tsy manan-kely zany satria tsy tokony ataony ny mpanompony Jehovah zany de nanariny Natana tao izy ianao angeozy izy tena tsy nety nataonao ngaozy izy nisy nilamin'Andriamanitra taminao raha ohatra hoe nizatra nangatanao taminy ao amin'ny andiny vavity de ho Natana tamin'ny Davida ianao no izy satria nanaovany ohatra kely tao ambony tao nisy olona ohatrazoatra nisy olona tsy nafa-tsondry kely ray de iny ny fanany teo de aveo nefa misy anankiray manana ondro be dehibe ka Davida efa nanambady tamin'io Davida efa nanambady fa tsy mbola tsy nanana mihitsy Oria Hetita ray ihany ny vadiny de Batseba sady tiany no tsara tarehy i Davida efa nanambady any iza zanaky Saoly Mikala efa nanambady any Ahinoama efa nanambady any Maka taterinizy mbola nanambady any Abigaila Iagita Abitala Egla io misy an'io Batseba io zany hoe vadiny Davida sivy valo nga mazay vo tena fa tsy nefa efa nanambady maro zany Davida mbola nakan'le vadin'olona ihany nefa ty le Oria Hetita ity tsy nanafa-tsy io de natao zay nahafatany iny de nalainy raha vehivavy satria mitondra ny zanany eny arosy Jehovah hoy Natana tamin'ny Davida any amin'ny Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny Davida hoy Natana tamin'ny Davida ianao no izy zany hoe ianao misy le ohatra kely nataoko teo aloha teo io zao no lazaindreo ny Israely izany anosinanao mpanjaka ny Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanan'ny Saoly ary nomeko anao no tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao ho andefimandrinao ary nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Joda ary raha mbola tsy ampy anao zany de ho nomeko bebe kokoa ianao koa nahoana ianao nanamavony amin'ny tenin'i Jehovah sy nanao zay ratsy toy masony ny zanaky soa efa nomenan'i Davida Ahinoama vadiny Saoly sa mo Iagita izay tsy tadidiko verifetsika rehefa ohatrany fa tadidiko le misy vadiny ray amin'ireo vadiny Davida ireo vadiny Saoly taloha io le tena andriamanitra hoe zay nilainao ngeny meko na ny arenan'ny tomponao na ny tranon'ny tomponao na ny vadin'ny tomponao fa nomeko anao daholo zany hoe inona ny tsy ampy maninona ianao no mangalatra ary amin'ny fomba ohatry zany zao ny saziny Davida izy no tena andriamanitra tsy ianao no faty fa ny zanako no faty hoy Davida tamin'ny Natana andiny fahatelo ambin'ny folo ary hoy Davida tamin'ny Natana efa nanota tamin'i Jehovah ary kosa Natana tamin'ny Davida Jehovah efa nanaisitra ny Elokao ka tsy ho faty ianao nefa no nampitenanao ratsy ny fahavalon'i Jehovah amin'izany zavatra any de ho faty tokoa ny zaza izay hateraka ao ary Natana ny tany an-tranony ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Oria tamin'ny Davida ka de narary be ny zaza mbola kely zany le zaza de narary mafy mety nandosiny vala na tsy fantatra tsony enina ambin'ny folo ary nifona tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida de nifady anina sady niditra ka nandry tamin'ny tany nandrisy ny alina ary ny olona tao trano nitsangana nakao aminy ampiarina azy amin'ny tany fa tsy nety izy sady tsy nety niara-nihinan-kanina taminy ary no nandray hafitona de maty ny zaza ary mpanompo Davida natahotra laza ny fahafatesan'ny zaza taminy fa hoy ireo indro fonam-bola velona aza ny zaza raha andeny taminy isika tsy ninono ny feotsika ko ataontsika hoana ny filaza amin'ny fahafatesan'ny zaza ndra ho animba-tena izy natao zany hoe soa amin'ny foy Davida ary no hita Davida fa nitakoritsika amin'ny mpanompony de fatany fa maty ny zaza fa hoy izy tamin'ny mpanompony maty va ny zaza ary hoy ireo maty de niarina tsy nary tamin'ny tany tsony izy
de tsony davida ka nandro sy niosotra diliola nanaova amin'ny fitafiny dia naka ao amin'ny tranony jehova ka nikoaka ary dia notany an-trano izy ka niantso mba isy androso hanina eo anoloany dia nihinana izy. Maty zany le zaza. Fahoriana zany sa tsy fahoriana? Tena fahoriana be zany. Fa ao anatin'izay fahoriana izay dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ilay ohabolina teo, ohabolina 16:4, ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa. Ary aza adino ilay Salamo 119 izay mivakitsika teo any amin'ny 67 any le miteny manao hoe 67 fa Salamo 119 68 sady tsara ianao no mpanao ny tsara, sady tsara sady efa tsara zany no mbola mpanao ny tsara zany zavatra rehetra ataon'Andriamanitra sady misy antony ny tsara. Inona ary mahatsara ny fahoriana? Voalohany indrindra io zaza io dia tsy zanaka tsotra io fa zanaky ny fitsangatsangana. Rehefa ny zaza izy zay ny zanaky ny fitsangatsangana dia matadidio fa mamela tantara ratsy amin'ny fiainany ny zaza iny, voaozina mitondra ozina iny zaza iny. Tsy tian'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra Davida dia tsy fon'Andriamanitra Davida hanana zanaka voaozina. Raha lehibe eo iny zaza iny dia velona miaraka amin'ny ozina. Ary mety ho voahilikiliky ny fiarahamoniny, mety alahelo iny, mety jereny nanaovan'ny ndralahany any Jefta hafa reny, zanaka tamin'ny vehivavy janga, na helikiliky ndroan'ny olona mihitsy, tsy nandova. Ary mety nararany areti-po io zaza io raha velona teo satria anaka niteny taminao teo Mikala, Ahinoam, i Abigail, Maka, Agita, i Abitala, Egla ary Batseba, valo no zanaky Davida niterahany daholo reo. Tsy tadidiko ny totaly misy ny zanaky Davida. Fa ny tiako lazaina hoe voahilikiliky io zaza io. Ary mety zaza tsy zarizary raha velona teo, zanaky ny fitsangatsangana. Misy tenin'Andriamanitra zay ao Baiboly manao hoe tombona an'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona masina. Zany hoe raha misy olona zany masina tena manao marina, tena azon'Andriamanitra antoka fa hiditra ny lanitra dia tombona an'Andriamanitra ny fahafatesan'iny olona iny, satria sady maty ny olona iny dia tonga ny amin'ny aingana dia tafahoana aminy. Zay nge tanjon'Andriamanitra atsika. Sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy fa ny elany amin'ny ratsy fanaony, ialany amin'ny lalany ratsiny mba hahatonga azy maniny, mba hahatonga azy ho voavonjy. Ny tanjon'Andriamanitra rehefa antsika rehetra any an-danitra daholo rehefa miaritra ho any daholo raha ny tanjon'Andriamanitra. Saingy tsy mandiny, tsy miditra ny lanitra zay tsy manam-pahamasina no tenin'Andriamanitra. Io zaza io zany nataon'Andriamanitra maty. Iny zaza iny dia tsy nanatsiny iny. Raha maty iny zao ny zavatra fantatry Davida raha teo. Ndraika vakitsika any amin'ny andininy andininy fahatelo amby roapolo amin'ile Samuel faharoa toko faha 12 teny ny tenin'Andriamanitra, kanjo maty izy zao, ko nahoana no hifady aminay intsony? Mahay mampiverina azy va? Izano akany aminy fa izy tsy verina ety amiko intsony. Davida dia miara mandeha amin'Andriamanitra. Davida dia tsy mba nieritreritra zany ho any amin'ny helo zany hoe tsy voavonjy. Fa Davida zany nge mahatonga antsika tsy mieritreritra, tsy misy mbola nitory taminao an'izany helo zany tete feno kankana any feno olitra any tena fijaliana tsy misy ohatrany, tsy mbola nitory an'izany tetika amintsika. Nefa izy misy fa tsika miezaka mitory ny lanitra fa mieritreritra an'izany ho any an-danitra, mieritreritra an'izany ho any an-danitra. Ary Davida dia resy lahatra fa raha mbola Andriamanitra koa ny mivavahana, raha mbola io fitiavan'Andriamanitra ho any an-danitra izy. Zao ny tenin Davida fa nireseni-dahatrany, zao izy ho any aminy. Zany hoe izy zazo io zany lasa izy voavonjy io zazo io niara teo.
tsy nandity atao am'izao tontolo zao izy azy io ao anatin'le fahoriana zany de mieritreritra Davida hoe voavonjy ny zanako iny ray aloha zay maivana aloha ny fahoriana hoe iza misy avanao maty de fantatra mihitsy hoe maty tao anaty fanaovana asyn'Andriamanitra de tsy malahelo anao hoe very any amin'ny fahaverezana iny zao fa fifaliana ho anao hoe feo akaikin'ny ray izy zay zany mitentsika mandriam-piadanana efa nykaiky efa nitratra ny Jesosy efa ny Jesosy anao zao sika rehefa misy olona maty le zaza zany voavonjy fa no manakaraka an'izay i Davida voanatra tao arinan'io vehivavy atao hoe Batseba zay nangalarin'ny Davida io ny vady rehetrarehetra nalainy tao anatin'izay taoriana zay tsisy nangalarina intsony fa nangatahana nanaovana fomba najaina misy vehivavy anankiray atao hoe Abigaila vadin'ny Davida vadin'le lehilahy atao hoe Nabala le tsy name nininona ny Davida rehefa mbola sahina de nikavon'ny Davida de i Abigaila nitondra n'le voaloboka sy le voaloboka maina sy rehetrarehetra iny vehivavy iny tiany Davida fa tsy nangalarina iny mbola velona Nabala navelany satria maniny efa niana soana pahorina mba hianarako ny didina hoe efa nianatra Davida nianatra Davida so ihany aho izy so ihany ao napahorina mba hianarako ny didinao de mbola andeha angalavady Davida raha sy nanarin'Andriamanitra teo de lehilahy malaza amin'ny fampakaram-bady nangalatra ray io nangalatra faharoa io nangalatra fahatelo io nangalatra fahaefatra io ary mpangalabadin'olona ny kilemany ary tsy voavonjy Davida raha teo amin'io izy nangalabadin'olona iny tsy nahitsy ny Jehovah teo tanana zatra ny tsotra tsy mety amin'ny tsotra tsy mangalabady fa tao arinan'izay ny vady rehetra rehetra mbola nisy anankitelo vady nampiakarin Davida taorian'io vehivavy io nangatahana najaina satria naninona satria fa nampianarin'i Jehovah izy nampianarin'i Jehovah izy ary tao ambadika zany ahoana nampinoana n'Andriamanitra ny Davida sy Batseba niteraka lahy am'izay natao hoe ary andiny faefatra amby ary Davida nampionona ny Batseba na ny vadiny aza nampionon'Andriamanitra Andriamanitra tsy mampijaly zany rehefa mandalo fananarana tsika fa Andriamanitra koa mampionona aveo ary Davida nampionona ny Batseba vady de niditra tao aminy kanany taminy de niteraka zazalahy ary ny anarany natao hoe Solomona ary Jehovah tia azy ary natana-paminany ny fianarana ny anarazy hoe Jedidia noho ny amin'ny Jehovah Jedidia zany tiany Jehovah Solomona zany miata hitanao reo le zaza tokony totototo sy tokony problème be tamin'ny fiainany tena miaina natozina voilikilika teo iny vonjena izy vady nampianarina Davida nanarina Batseba nampiononina voasoa zaza sady miada Solomona no tiany Jehovah Jedidia ary io zaza io no voaositra andimby an'i Davida zany hoe nosoloana ho ny tenin'Andriamanitra hoe za nonotra amin'ny taona lanin'ny valala onerako avy roeny alleloia zaza ny mpabiozina lasa zaza tonga de mpanjaka hitanareo ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra de sady misy antony avokoa no aza dino fa tsara sady mpanao tsara eo Andriamanitra rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra tsika ny zavatra mitranga rehetra aza ataonao mampikoropaka anao fa misy antony avokoa nay andro nisy mpiara-bavaka aminay loolona niaraka taminay zay niteraka ny vadiny de maty mody maty teo am-piterahana tam'izany avy nanomboka ny vavaka kelikely de zao eo am-pialasapaty hoana azy eo tsy mety ny lamy mihitsy olona mpanomponao ka mivavaka be le raha zay mpanomponao io eo Jehovah de maty de tsy hainao mihitsy eo Jehovah no Jedidia le anarany zanaky itojo voalohany tsara be zany hoe rehefa tsy mety ny zanany de dida avokoa sao de mama ny Jedidia de ahoana tsy ny lahy mihitsy isy fanontaniana mihitsy fa tamiko hoe ahoana ary olona mivavaka hoe de maty vady
tsy fantatrao ny tenin'andriamanitra ny ataoko an'io tsy fantatrao fa isaoranao ahy kosa zany rahapitso ane zavatra taon'andriamanitra zany androany androany mety mbola tsy takatrao androany ianao mbola amymetsiny an'andriamanitra amin'io fa andraso kely ange andraso kely ange dia ho hitanao fa misy antony avokoa ny zavatra taon'andriamanitra ary tsy miovy io andriamanitra io fa sady tsara io ny mpanao ny tsara voalevina le ranabavina zao ny zavatra nytrango izy mivady reo le raha mpianavavaka aminay zany le loolona sy hovadiny dia mivavaka fifoazam-panahy ohatran'izao vehivavitsika zao ary nenjea mpianakavian'le vehivavy mafy mihitsy zareo nenjehany mafy mihitsy amin'ny fivavahany io ary misy tamin'mihitsy tsy mifampiditra trano maty le ranabavy tonga atao am'izay fianakaviana kofendrasam-pady sy ny sisa misy fitoriteny misy iny nanomboka nisy tao anaty fahoriana nisy voakasika am'izay ny fondy taony nikasihan'andriamanitra andriamanitra ravana tadidinao malehibe an'andriamanitra rehefa misy faty ny faty eo anatrehan'andriamanitra dia maloto zany mahatonga atsika tsy mikirakira faty raha mbola azo atao aza tiandreny midikidy sany ampahana dia misy fahoriana ary misy havana ny modimandry aza mba tiandreny mitsofoka anaty fasina dia mikirakira faty reny indrindra raha mpisorona ianao mpanompon'andriamanitra fa satria ny faty dia maloto eo anatrehan'andriamanitra za zao tamin'ny dadako maty dia amin'ny mahalatokana dia za mamono an'le razana fa herinandro tsy niakatra teny ambony alitara tsy niakatra teny ambony pilipitra no masin'andriamanitra satria avy nikasika faty eo mbola zahatry naratsika ny arinany zany fa zara tiako tenena dia zao andriamanitra zany mahatonga ny faty ihany koa tsy entany am-piangonana ara-baiboly dia tsy mety reny hoe misy razana dia entina miditra ao dia atao eo amin'ny alitara ao am-piangonana tsy mety ary tena tsy ara-baiboly ary tena tsy mety reny raha toisako lavaka mihitsy dia manjary lasa miditra any amin'io fanakianana olontsika fa tsy mety ny razana tokony tsy miditra any am-piangonana zany indrindrindrindra hikasika ny alitara satria maloto zay zany fa zao zavatra nitranga andriamanitra koa zany na dia misy faty areo fa misy olona tia nokasihana dia afaka anatrika eo andriamanitra fa nandeha tena nandeha ny hira fidy hira inona ozy zareo zareo tao anatin'izay fahafatesan'izay nisy tamin'ireo fianakavian'ireo voakasika le mahafo indrindra mihitsy voatsindrona amin'izay tao anaty toloteny sy tao anaty papaile zany mahita n'le tanjaka raha-panahan'le zodahandry zareo inona ozy nareo ny faran'ny tantara na mikafana fiangonana ao aminatiny any ambanivohitra ao anatin'ireo tokantranon'ireo fianakaviana ray manontolo eo nisy trano iray natokan'izao anaovana fiangonana anaovana fitoam-bavaka ohatran'le fitoam-bavaka ataon'izy mivady avandreo dia nisokatra ny fiangonana tonga dia fianakaviana ray manontolo fianakaviam-be ny mpino voalohany tao amin'izany fiangonana zany tonga dia ry dada tolo dadandriry dadanaivo rehetrarehetra rineny fara sy rineny raivo sy rineny tosy ry taty tonga atao daholo nivadika ny vavaka fifoazam-panahy gaka zany ianao hoe atiarina dia sy ny tena ianao hoe faratsy nisy le fahafatesan'iny mbola nitoina nenjika andreto fianakavian-drety any ka le ranabavy ho ny ten'andriamanitra tsy maninona an'andriamanitra mahita olona tombona an'andriamanitra ho any fahafatesan'ny olony masina aleloia tsy fatiantoka ao an'andriamanitra raha olona mivavaka be maty zany tonga mitanjony irina izy tonga dia le ranabavy iny efa vitany anazy mino aho fa voavonjy izy fa atao ambadika ato misy fanahan'olona maro tsy tonga teo ireo olona ireo raha tsy fahafatesana mihitsy any zany tsika mila mandinika hoe tena na dia ao anatin'ny fahoriana ary ny zavatra rehetra ataon'andriamanitra misy antony avokoa ary andriamanitra tsy mba diso ary tsy mba manao fahadisoana amin'ny zavatra izay ataony ny zavatra ataon'andriamanitra amin'ny fiainanao io manana finoana tsisy diso zavatra lehanao io efa mivavaka ianao zao mety mbola problème ianao sy ny vadinao dia zany hoe fa inon'andriamanitra ny tiveny tena vato misy antony avokoa ary andriamanitra mpanao ny tsara
le ranabavy maty a fa ao anatin'ny fahoriny taty ariny lasa nisy tapate misy ary raha tsy maty ny ranabavy iny tsy nisy ty fiangonana ty tsy niovy to a dia ny fianakaviana ray manontolo tonga dia niovy azonao tsy ravana zany hoe fianakaviana ray manontolo ireo nanenjika rehetra mbola nanompo sampony any ambanivohatra niakatra daholo ny avy any ambanivohatra na amin'ny trano zareo ny ambanivohatra Antananarivo niakatra daholo isa tsabata mitandrina ny sabata mandeha misy pastera rehefa misy mpino iza ny mpino fianakaviany raha vehivavy daholy lehibe inge Jehovah rehavana tao anaty fiandrasam-pato ny voatsindrona ny fony tompo ahoana moa raha laram-mba asiana fiangonana amin'izay nefa teo ino nenjehana nenjehana le ranabavy hoe tsy mihina kisoa nenjehana fa izy menakavy tsy nihina kisoa daholo nefa riavana indraindray tsika tena hoe inona ary ny arytondro zavatra ataony Jehova za rehefa mivavaka zany koa zao mbola atao anatiny daholo le ranabavy le rahalahy io manana zanaka kely ka le zanaka zareo mbola kely dia le rahavaviny le vehivavy ihany no mipetraka tao am'ireo dia lasa vadiny dia lamina dia tsy nisy hoe mipetraka amin'ireny kely zany fa dia izay le tantanan'Andriamanitra le tena nampakarin'ny Ramose le zandriny raha vehivavy ohatrany misy keo baiboly ara-baiboly zany hoe za zao raha manana rahalahy ka sanatria lasa zany dia indra lahaka iny mamely maso anahy dia mampakatra mampionana zay ny aon'ny lalàna amin'ny baiboly dia izay no nataony zareo fa tena fifahazam-panahy be tao amin'ny fianakaviana za zao teniko anareo foviana rehefa nanomboka nisy problème manatrosa nanomboka taona 2006 mitolona ny heritaona ary rehefa mitolona n'izany problème zany ianao dia tsy maintsy tonga ao anatinao foana hoe zahako andeha hitady fivavahana andeha hitady zaho ateko ao raha mbola fotoam-bavaka sy pastera ao Antananarivo zany nahafantatra ahy daholo ary tsisy nametra tamin'ny lohakeo mba ho afatrosa fa tsy afaka le problème ary ny tena loha zary tany amin'ny pasteranay taloha zay pasteranay taloha pastera be zay rehefa nangataka fampahirizana tany dia voamea voaozy da niala tao aozy sy tezitra be aminao Andriamanitra misy pasteranay izy mantsy taloha fiangonana fifahazam-panahy zay tamin'izany mbola tanaty ditra zay paster zay dia manahirana tena mahavarina fa dia tia miteny zavatra mampatahotra efa mihoana aminazy ianao na miheno toriteny mivoaka vaonao tsy mahery fa mamivara otsana izy raha hitantara zavatra mahatsiravina hoe resaka fatifaty olona mahatsiravina sy io dia io Jesosy io aminazy tsy mba ohatry ny Jesosy toritsika io ohatry ny hoe mampatahotra ohatry ny hoe Jesosy mamonotry ny devoly sanatria zava pastera misy olona petrao tanao izy ianao makany trano dia anaivo ny baiboly dia puis ny jiro dia voay baiboly dia rehefaso ny tanao dia ajanony tampoka dia apreto amin'izay ny jiro dia mihana le verset nijanona le tananao resaka ohatr'izany dia netiko tany tokoa le verset vohita ny verset tena tezitra be aminao mihitsy Andriamanitra ozy fa ahoana tena tezitra aminao Andriamanitra manompo sampy be mihitsy ngao izy nareo zany efa hatramin'izay niainako ary isorako an'Andriamanitra mbola tsy nanompo sampy teo amin'ny fiainako hoe ity misy sampy tsy mbola ny olona tany aloha ndray aman-dreny tsy fantatro fa raha izaho manokana sady tsy resy lahatra mbola tsy nahita amin'ireny ianao izy izy tena pitehan'Andriamanitra hatramin'ny farany fiainao tsy avitra tsony na alahelo ary amina tenin'ny pasteranay an'izany ny fiainanao izy tsy avitra izany tsony fa pitehan'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana ianao izy izy kivy ratsy mihitsy masina mihitsy nanomboka teo aminy tady an'izao karazana fivavahana mba hanalatrosa fa isorako an'Andriamanitra dia avy mijery finoana izy alohan'ny toritena zany tena enko rehefa mitoritena izy zay fa tena
ary izy efa mitantara zavatra dia mitantara zavatra detay dia mijeren'le izy ianao ana dia vaky ny lohany dia mipotsaka ny atotohany dia tena mivoaka ny maso ny zavatra ohatr' izany tena Andriamanitra meno an'izany tsy nanompo tsy nandeha nanompo an'Andriamanitra le olona tsy nety nandeha nanompo an'Andriamanitra dia tratra ny accident dia mipotsaka ny lohany zavatra ohatr' izany daholo loza zany loza tsy manaratsy fa tena zay mihitsy mitoetra n'izay mpanompon'Andriamanitra hoe tena nozoniny amin'izay avy hoe potehan'Andriamanitra hatramin'ny fatesana ho ny ahako maditra tena nalelo tamin'izay hoe Jesosy solera be ho a Jesosy reny dia mbola tena nitenenina any hoe fanakam-pahampisehoam-boninahitra eo avana ten'Andriamanitra kely any masy tana za ve zany Jesosy diany ary Jesosy za tsy mbavaka intsony niala to dia tsy mbavaka intsony tamin'izany nivavaka amin'izay avy eo tonefa avy eo memafiny dia mitady fivavahana tsy nety afaka tsy nety nivay olana io tamin'izany tena mitomany mihitsy Andriamanitra fa ino ny te ataonao fa misy venao sady tsisy ohatra hoe zavatra angatahako efa hatramin'izao ary nangatahako mbola tsy tonga any hoe za ho Andriamanitra atory androany dia aza atao fotsiny rapisy tamin'ny problema zany tamin'izany tena te teneny mampirino te ho faty aho tsofrano ho faty fa tena Andriamanitra rehefa efa tsy tiana tsoa zany te hamony tena be mihitsy dia tenin'le pastera va na tonga na te hamony tena tamin'izany fa tsy le trosatsony olana zany vavaka ho an'izany pastera zany fa tsy hanao an'izany olona fa tena tsy inge tokony hampahery olona fa tena tonga dia kivy ratsy hatramin'izany angatahako alohany atory ny olona vavaka mba tombo itiarina ity petraka ampirantananao zay arovy zay Jesosy mahatratra ny marem-pahasoavana za Jesosy alevo amin'izay andro hafa tsy vita na dia zany aza tsy hovan'Andriamanitra ny vavako dia izay tena tsisy ve Andriamanitra tsisy mivano ny vavaka tsy tsy nivalo ny vavaka fa na dia tsy fivaliany ny vavako azy obolana 16:4 ny zavatra ataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa mitady vomena angeta arakaraka ny tsy nahitako zany nareo fa le film le hoe Madame Doubtfire le hitopoko lahy izy moa le joué amin'ny film iny Robin Williams fa tsy Robbie izy nareo rehefa le film hoe Madame Doubtfire le tantara ohatr'izao tokantrano anankiray zareo mananjanaka telo na efatra teo vady dia nisy olana izy mivady dia voatery tsy maintsy saraka le rangahy nefa tia be an'le zanany dia tia be an'le vady koa mazavazy fa tsy filiny dia tsy maintsy saraka dia izy te anakaiky amin'ireo zanany refa dia alavirin'ny fitsarana tsy mahazo mihoana dia jereny amin'izay amin'ny annonce amin'ny gazety manao mitady mpitaiza zaza le vadiny dia nataony amin'izay hoe atsony le annonce atsony le mivadiny amin'ireo dia ozy manao izy alao ianao le mitady mpitaiza zaza eny toko mitady mihitsy ka za zany efa kanao an'izy kapohako modirny hoe misy zazany eo akaiky dia manao ohatrany hoe ratsy be intelo inefatra izy nanao ohatr'izay dia kify bilana matoetra ohatranyzay miantso to tsy mety mahita mihitsy avy amin'izay izy niantso feo tsara be allo io ianao le mitady zaza eny to ndry firy zareo reo anakefatra andry izay anaran'ireo anjelikely reo nefa le rangamo manova feo anaty dia nanova tare izy moa nanao sarina vehivavy izy dia lasa izy niasa tao amin'le tokantrano dia lasa teo akaiky le zanany foana zany izay zany le tantara fa tiako lazainareo hoe le raha matoa teo an'le nitady an'le mpitaiza zaza nataon'le rangahy mihitsiny zay atonga le raha tena tsy nahita dia avy eo tonga dia nahita tsara be amin'izay izy le rangahy ihany nefa mody nanao an'io le hoe vehivavy hitaiza zaza tsara zay film izay nampimea sady nafinaritra dia izy ihany le miantso manao ratsy toetra mba ahitany hoe mba ahitany le raha mateo tena sarotra no mitady io nefa nahita olona tamiko mba ohatry zany koa zany aby na tamin'ny fivavahany nitady nametrahany miona amina pastera misy fotoana miona amina pastera izay matompoko mba manana olana ohatr'izao ay zao ny ataoko anao raha atao
eno itiry ty dia rehefa nyteo le hira dia aiteo ny Kristy raha izy maladio trano satria ato trano zany dia apetrany eo miaraka amin'ny problème ako ina ny problème zaho tena nan'olona trosa be zao adazakivy amin'izany ianao eno itiry ty dia eno tsara ny tonony fa iry anao mivoaka eto dia alefa le hira averimberina iny piry aiteo ny Kristy isako manjany izy dia miany tsara lira aiteo foana Kristy le iny efa tsisy miditra amin'ny saiko iny souvenir ako tena mikikana mihitsy ny aiteo foana Kristy iny iny averimberina manao ohatra mamafatrano any izy zany mikarakara trano any dia avy any anao le izy tena iako anao versika eno tsara raha ny tony le hira aiteo foana Kristy ahery ianao miaraka lasa le izy mandeha aiteo foana ny lehitrisa efa matao verina trano zany dia nitaka ny tombotrosa aiza mivoly aiteo foany ampianopira koa zany ny tombotrosa aiza mivoly no eno tsika tiry ty fa mety ahery ianao miara eto matsy any tombotrosa zay ny karazana ohatry zany naleako ianao amizany mba mieritreritra hoe ametra tanana ve za délivrena ve no inona tsisy na verse ray eno irato ty iray ty eno itsara ny tonony aiko hatramin'ny farany niriny tamin'izany ka verina eno itsara ny tonony fa ao anatin'ny tonony ho fantatrao fa aiteo foana Kristy zay raha atao lasina izy manao diotrano any ae miainona ny amin'ny zavatra hitako tsy le Kristy eo fa le trosa tamin'izany endrasan'ny olona any an-trano ny olona efa miandrina ao an-trano amin'le vola za ty atao ny aiteo foana Kristy aiteo foany Kristy efa manjavona hatramin'ny maso raha dia anao le aiteo foany Kristy tsisy dia tsy nalehako tamin'izany fa zao enonareo ty tsy nety nahita vahaolana ohatrany tamin'ny madame Dody Fahere misy nitady tatsy tsy nahita nitady tatsy nitotona taiza amin'izay tany amina fifoazam-panahy aty anaty fahamarinana tany aminy nitotona ary tsy rehefa avy nitety karazana fiangonana firy no nitotona tato amin'le ohatra zao ataontsika zao amin'izay tsy nisy tsy navesana tamin'ny tsony hoe ohatry ny ahoana ny fiangonana ohatry ny izany pastera fa inona ny zavatra ny tsapako lay ery ara-panahy voaraiko zary avana ho ten'Andriamanitra ny zavatra izy ataon'Andriamanitra misy antony avokoa raha tsy taty amin'ny fifoazam-panahy amin'ny fahamarinana ohatry zao ahako vo nahita vahaolana fa vo mivavaka kely ta efa profety angamba ohatra efa hitanao le tsy haiko efa hitanao eny amin'ny tsy haiko eny tsy fantatro aza misaotra an'Andriamanitra tamin'ny andro nay mbola tanaty problème tamin'ny andro nay mbola nitady sy nangetaheta fivavahana misaotra ny amin'izao fotoana izao tsony tsy mbola ohatrany tamin'izao fa raha tsy zany efa lalana hafa nalehako avana ary zany mbola isaorako an'Andriamanitra ary mahatonga ana amin'ny teny fa ny zavatra izy ataon'Andriamanitra na ny vavako tsy ny valy azy na ny fangataham-bavako tsy ny valy ny problemako tsy ny valy ny olako tsy voafafa raha tsy tonga tato anatin'ny filazantsara ny fahamarinana ny foara-panahy ny fahamarinana mbola misy antony avokoa misy antony ny trotsako tsy ny valy misy antony ny za tsy nentina hery tany amin'ny toeran-kafa tonga tato ahako ary na dia zay ataoko hoe ny vavaka zay tato nanomboka ny vavaka ohatran'izao volana marsa nanomboka ny vavaka avril mai juin tsisy nangirana fa ho ny ten'Andriamanitra ny zavatra izy ataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa telo volana tsisy trosa voafafa fa telo volana nanomboka nitsangana ny ara-panahy nanomboka hitako izany mangetaheta andeha hivavaka nanomboka hitako izany mangetaheta anao fifadikanana izay mbola tsy nataoko hatramin'izay ny ainako nanomboka ny maivana tamiko ny fahitana vola nefa natrosa fa manomboka lehibe tamiko ny aretenin'Andriamanitra ary le tenin'Andriamanitra nanangana le tenin'Andriamanitra nitondra vahaolona teo amin'ny fiainanay
letrosa afaka tsikelikely ny ara-panany tsangana tsikelikely ary tena tsapako ry havana fa tena sady tsara ny mpanao tsara Andriamanitra ary tena tsapako fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa. Zany raha te-ampahery anao manomboka androany andaotsika hitady zavatra ao anatin'ny olana, ao anatin'ny zavatra ratsy miseho andaotsika hiezaka hitady hoe misy antony zao andaotsika hiezaka hiteny foana hoe tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara. Mety aminao hoe zany isaky misy zavatra miseho zany dia katsao foana aza tao dia tena zao hoe nataon'Andriamanitra. Andriamanitra rangahy tena tsy tia mihitsy Andriamanitra ao ambadika izany teneko anao zany fitiavan'Andriamanitra anahy ny tsy nahitako valim-bavaka aloha talohan'izao fotoana talohany idirako tamin'izao fifazam-panahy zao mbola fitiavan'Andriamanitra tamin'izany rehetra tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy aho sarana tena tototsara mihitsy ny tsy tian'Andriamanitra ny olona reny mivavaka kely dia fa ny olona zany fa izaho 3 volana ngarangidina vao mipoaka ny valim-bavaka fa tao anatin'le 3 volana ngarangidina kosa tsy nisy andro anankiray tsy nandrosoko ra-panahy, tsy nisy andro anankiray tsy nampangetahetana an'Andriamanitra ary isoroko an'Andriamanitra fa zay 3 volana namola volany zay nisy zavatra nipetraka tato tonga tato mandraky tiany androany mbola zao entiko maketo aminao anasan'Andriamanitra nitrosana izany efa ela ny afaka sofa elaela hita vita soana-pahoriana so ihany aho ozy izy na-pahoriana mba hianarako ny didinao tao anatin'ny fahoriana zany natonga hanianatra n'le didiny ary efa hitako le didin'Andriamanitra dia nanoratra misy Davida ny Salamy 79 manontolo dia ny fitiavana ny didinany ay tena tiavana ay tsara ary aika ny didin'Andriamanitra io na ny didin'Andriamanitra io tena tsara ozy raha zaza manao an'izao ho an'ny olona zany Andriamanitra masika be nareo fa za mitenanao Andriamanitra mitena aza manao an'izao dia satria mahasoa anao. Aleluia, tianao Jesosy matoka fa voarainao ny ampatritsika androany ny zavatra ataon'Andriamanitra ry havana tena misy antony avokoa ary tsy misy mandalondalo fotsiny ary zay rehetra ataony zay rehetra ataonao aleluia dia izy sady tsara mareo ao baibolinao mihitsy le Salamo 119 teo amin'izay ianao tena mahery ianao isaky ny mizatra amin'izany Salamo 150 ty aloha ny tena mario voalohany 68 Salamo 119 68 sady tsara ianao ny mpanao ny tsara ampianaro any didinao 71 soa ihany ana-pahoriana Salamo 119 71 soa ihany ana-pahoriana mba hianarako ny didinao lalàny ny vavanao ny mahatsara mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo oriavana didin'Andriamanitra mihoatra noho ny miliara ambony vidy lavitra noho ny miliara sy ny biliara sy ny triliara tsy atao hotahin'ny tompany itsika menakavy obolana 16 katana vakitsika teo ho ten'Andriamanitra veriko aminao farany obolana 16 ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Misy ave nakasika anao nisy nakasika anao ny teny afaka mizara fahatsapana ianao androany tia mipantoko rato akiradio nareo aza mandefa mesazy amin'ilay akiradio andramoka izao intsony da tianareo hita meloloha fa efa tsy dia manokatra ny firintsony azao fa ity zao ny kantoko rato velonao le kantoko taloha fotsiny dia nafantarinareo anahitra amin'izay ka raha misy ary ny aminareo izara fahatsapana dia misokatra ho anareo messenger fa afaka manao appel ianareo amin'ny messenger. Halleluja dia andao ato dia apiditra olona mahazatra moatsika efa olona izy foana matetika ny miditra eto manao fizarana fahatsapana dia tsy izany fa rahalahantsika tojo na hitopary tojo inona fahatsapana voarainao androany. Zao tsy pasitera dia mankafitaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa mampahery sady mampiano ny zabe. Halleluja. Tena nakasika anao tady
Asa-panamaro le tena tsara ny divatra sady manao tsara. Dia le tamin'le tantara kely teo hoe lehilahy nakalany jehany afam-badiny a. Fa rehefa maty le vatony dia lasa nitodika daholo voatsindrona ny fon'ny olona dia lasa tongotra nanangana fiangonana mihitsy a. Dia tena hoe Jesosy a tena miasa amin'ny zavatra rehetra tokoa ianao a, sady misy anto daholo ny zavatra rehetra. Dia satria nahavelo-panantenana be izany hoe zany tsaranga eo amin'ny fiainana dia fantatra hoe misy antony daholo. Dia izay no tena nakasika anahy dia tainga Jesosy daholo tsika rehetra. Mahakasitraka tojo a, tena misaotra betsaka amin'ny fanetsiketsehanao ny fandarana foana satria ianao no anisan'ny mianime ny fandarantsika amin'ny fizarana fahatsapana eto, ianao miditra voalohany. Aleloia, misaotra tojo a, dia toy izy foana fa tsara mahirezatra any hatrany. Andao ary sika piditra olona anankiray indray a, izara fahatsapana indray a, anasantsika izy amaly a. Aleloia, taintompo ary a, zandry iaina no izarantsika amin'ny fahatsapana. Dia inona ny voarainao androany tamin'ny toriteny? Taintompo pastera dia mankasitraka ny alomana data amin'ny toriteny hoe mampaniry ny zavatra tsapako androany. Dia ny fiainako manokana koa hoe tsapako tamin'ny fiainako hoe soa nampahorinana, raha tsy izany tsy tonga amin'izao hoe nanompo an'Andriamanitra. Dia tena hoe mpanao tsara sy manao tsara Andriamanitra ary misy antony avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay ataony na tsara na ratsy a, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tain'i Jesosy sika rehetra. Aleloia, mankasitraka ihany koa tsika ny zandry iaina tao anatin'izay fizarana fahatsapana. Misaotra anareo menada, misaotra tsika rehetrarehetra. Raha tsy misy anao apelina ntsony ary a, dia tonga dia hiditra amin'ny hiritsika, dia hiditra amin'ny mivavaka. Dia mino fa moraisinareo am-po a, terizinareo am-ponareo a, izany toriteny a, izay nenotsika teto izany androany. Tonga dia eno ira avy hatrany ary tsika dia hivavaka avy hatrantsika ao aorianan'izany. Tsara ny tompo e, aleloia. Fantatrao rahalahy fa tsara ny tompo, fa raha izaho aloha e tiaresy latra. Eny tokory namako, tena tsapako, tena tsapako. Sikizao efa nofidy ka tsy mahoariny ny sanarany finy may fanafody ho avotra ho aisoao. Fitiavany izany sao tsy fantatrao fizinolera.
meky fa sarany tompo fizao sikizao efa nofidy ka tsy mba hoariny izarany diny efa nafony hoavotao aisoanao fitiavany zany sao tsy fantatrao fitsinodelao fitiavany zany sao tsy fantatrao fitsinodelao fitiavany zany sao tsy fantatrao fitsinodelao sarany tompo fizao sikizao no efa nofidy ka tsy mba hoariny man jesosy misaotranao zay jesosy ty amin'ny fotoanandroany misaotrany amin'ny teninao zay voatory teto androany da io jesosy zany teny zany tena hoe hiasa ty anatiny tsiray avy fa io jesosy ny teny zay voatory androany tena hoe amoa ty anatiny fony tsiray avy aza velanao isy anaisotra fa oka hitoetra ho fiainana mandrak'izay da hiala eky tokoa zay Andriamanitra fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ny zavatrehetra ataonao dia misy antony avokoa matoky anao zay Andriamanitra matoky anao zay ninninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay tena matoky anao zay tompo fa misy antony avokoa tokoa reny zavatra mitranga amin'izao sisa izao dia ametraka ny fahatokisanay zay tanteraka anavoan'ny fahatokisana aminao indray Andriamanitra dia anaiky ary tena hiteny manao hoe misy antony ny zavatrehetra ataonao ary Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao Andriamanitra aza velanao miala ty anatinay zany ny fisainanay zany aza velanao miala ty anatinay zany finoana ty anatinay zany fa tsara ianao ary mpanao tsara ianao Andriamanitra era aza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay misaotra Andriamanitra be ny tsy voalazako betsaka ny zavatra mety tia ndreto mpanomponao reto angatahana Jehovah Andriamanitra tsy ary voatanisanay zany amin'ilay tsy fantatreko kory aza ny zavatra zay mety ilainay fa ianao ilay Andriamanitra manankirepa-soavana ny Andriamanitra mahalala ny maso manao mihoatra noho zay eritreretinay sy zay takatry ny sainay ianao ny Jehovah Andriamanitra ianao Jehovah Andriamanitra antateraka mihoatra lavitra ho amin'ny tsirairay avy zay tonga eto omeo valim-pity zay rehetra tonga ny avy tolo teto omeo fahasoavana omeo fitahian'Andriamanitra fa tena tianao raha fitiavana no mahatonga andreo eto fa tsy tonga teto raha olona tsy manam-pitiavana anao misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra misaotra fanay masina dia vozy satana faritra am'rano azy afaka hitsainka na dia litera ray aza tamin'izay nampavy teto androany ny anaran'i Jesosy halleloia amen hivavatsika ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao dao mpandrotsika navavintsika Eliza Tsiara avoaka hoety izy mivavaka ho an'ny firenena tany tompona navavy Eliza mankasitraka indrindra pastera na anome fitenenana dia tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo sika rehetra mbola hiara hivavaka ary sika sotranao zay ry Jehovah Andriamanitra io raha nomenao an'izany teny mamy zany indray Jesosy satria ianao dia tsara sady mpanao ny tsara ianao Jehovah Andriamanitra ary fantatray fa na dia mandalo an'izany azy zay Jesosy na mandalo ady sarotra azy zay dia lalana tsara hitondranao anay zany Jehovah ary misy antony daholo amin'ny fiainanay zany Jesosy malalo tena hoe eny fa na dia amin'ny fahafatesana ary Jesosy lehibe tsy takatry ny saina matalanjona ny asanao aminay sady mampahery anay zany Jesosy no mandrisika anay indray zany hitady anao ary tompy anao hatrany zay Jehovah Andriamanitra ary tonga anay ngetaeta aminao zany Jesosy fikitra aminao tanteraka Jesosy malalo dia misaotra Jesosy eto zay Jesosy dia mbola hivavaka ho an'ny firenenay Jehovah Andriamanitra jereo manokana ny firenenay
fantatrao tsisy miafina aminao zavatra mpiseho amin'ny firenena amin'izao fotoana izao Jesosy a. Mangataka aminao zay Jesosy, tena hoe omeo mpitondra zay Jesosy a, mpitondra mahafantatra anao, mpitondra manompo anao Jesosy a. Tena tafiditra, tafalatsaka ao anaty lalina tanteraka amin'ny firenena iny Jesosy a. Tena hoe tsy haina intsony Jesosy tsy angina intsony zay Jesosy a, fa ametraka amin'ny tena firenenay zay eo am-pelantananao. Fa tsapanay Jesosy fa tena betsaka ny zavatra tsy mendrika eo amin'ny firenenay io a. Tena hoe manaonao foana Jesosy a, ninona zavatra rehetra ataon'ny mpitondra Jesosy a, zay mpitondra fantatrao Jesosy a, fa tianao manompo anao Jesosy a, dia ny angatahanay dia anao ny hanolotra zany amin'ny firenenay Jesosy malalo. Tena mijaly vahoaka Jesosy a, mijaly vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao Jesosy. Ny fiainana mihasarotra Jehovahandriamanitra ny tany Jesosy, mikorotana indrindra Jesosy a, ireo tsy manan-kelofana, ireo mahantra, ireo tsy hanasa Jesosy a, dia mitombo hatrany Jesosy ny fijaliana izy ireo, fa mangataka ny fitiavanao sy ny famindraponao zay Jehovahandriamanitra mba tena hoe akasika an'izy ireo dia niverenan'izy ireo amin'ilay fitiavana voalohany Jesosy a. Tena hoe anandratra ny anaranao anatin'ny firenena io Jesosy a, indrindra Jesosy a, ireo mpitondra fivavahana rehetrarehetra izay tena mandeha araka ny fahamarinanao marina Jesosy a, dia tena hoe hitarika anao fifohazam-panahy lehibe eo amin'ny firenena io Jesosy a, ary tena hoe ho atsanganao firenena io, fa matoky izay Jesosy a, matoky sy mino izay fa anangana ny firenena io anao Jehovahandriamanitra. Dia misaotra indrindra Jesosy a, mankasitraka Tompo, ny dera dia ho anao, ny laza dia ho anao, voninahitra dia ho anao, ary sandratra amin'ny avy indrindra ny anaranao Jehova. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika izay mitondrantsika eto anatin'ny vavaka amin'ity androany ity. Andriamanitra manankirepasaovana ny amaly fitianao a ranavavy Eliza, dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana trano, dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto androany. Fa ny be zay niaraka taminao raha sy tonga teto ianao dia nangingina rery teto zay, fa tonga kosa ianao dia niarany faly sy niarana amin'ny finarin'Andriamanitra. Raha mbola sy tonga ny amin'irao lalitra Jesosy a, dia rapitsika dia efa hiaraka eto indray amin'ny 7 ora sasany. Aza dino hoe fa rapitso any amin'ny 4 any a, dia mijery nareo any compte atao hoe akikilonga, dia ao anatin'izany nareo a manaraka ny fandarana takariva mampinatra zay rahana amin'ny fandarana ny groupe zay maresy ny fandarana andramoka izao. Io moa efa amin'ny groupe zay maresy manokana mihitsy ny fandarana iny a, dia manasa nareo amin'ny 4 ora eo a, jerijero fa amin'izay fotoana zay a no manomboka amin'ny compten'ilay atao hoe akikilonga, izy no milance ny live. Dia amin'ny 7 ora sasany kosa takany mahazatra ihany a, fa nefa moa zato efa nao teny roa taminao ihany a, raha sanatria satria dia andeha lavidavitra mihitsy arapitso a, amita asa mandrarà, ka raha riva be any tonga avany a, ka mety hoe reradraraka ihany koa ny mpanomponareo a, dia mety tsy ho tratrako ny fandarana, dia manao teny roa matoka nefa fa Andriamanitra omba a, dia ho vita somatsara ihany koa zany anjara didy zany. Tay tompo daholo mampamangy manoloka mametsiketsika tsirairay avy a, raha fijerentsika miona ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia, amen.